Tariako dia ny atoko Obama. Obama. Efa hatramin'ny 770 sy arivo ny tenako efa niomana ilatsaka filohan'ny republika. Inona avy izay niomananao zay? Inona zany tena ho apetrakanao rainao ny eo? Ny fitantanana ny firenena voalohany indrindra dia mitaky fahalalana. Izany fahalalana zany tsy maintsy mitaky fiomanana. Efa nanomana aloha niditra teo amin'ny sehatra ny lalàna dia avy eo nianatra ny atao hoe politika. Ny laharam-pamehan'ny atao politika dia mazava hoe mila mpiaro vahoaka malagasy. Izany hoe ilaitsika ny fiarovana amin'ny vahoaka sy ny fananana. Tsy maintsy mametraka ny fandriam-pahalemana maro sika eto amin'ny firenena na andrenivohitra io na amin'ny lalam-pirenena na ambanivohitra. Manaraka an'izay dia mila mpiaro ny vahoaka malagasy satria ny antony dia tsotra ihany. Ny volam-bahoaka tsy maintsy arovana. Ny fananam-bahoaka tsy maintsy arovana, ny harem-pirenena tsy maintsy arovana. Ka zay no mahatonga anay miteny hoe ny atoko Obama raha ny tenako moa zany lany filohan'ny republika amin'izao ilatsako zao dia tsy maintsy apetraka ny atao hoe fitsarana avo. Ho tsaraina izay mpitondra manodikodina volam-panjakana, manondra tsokosoko ny harem-pirenena, indrindra ny fananam-panjakana. Ka zay no mahatonga hoe ankoatran'izay dia tsy maintsy apetraka ny atao hoe fahifampitsarana. Fahifampitsarana zany hoe isy zany ny fanamboarana ny resaka fitsarana ary ny farany dia ny hoe fahefana mpanara-maso hoe pouvoir de contrôle tsy maintsy apetraka eto amin'ny firenena. Satria ny antony dia tsotra ihany eto amintsika ny olona tokony araha-maso no mibaiky ny mpanara-maso manendry ny mpanara-maso. Anisany tsy mampandeha ny firenena anankiray zay. Manaraka an'izay mbola miteny le laharam-pahamehana nareo dia misy ny laharam-pahamehana faharoa hoe ny fanatsarana sy fampitoboana ny fahifampitako malagasy ary ny fahatelo ny fampandehanana ny raha-panjakana. Mila miasa aingana antsika ary mila avozina ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana ny firenena satria matoa Madagasikara hatramin'izao asalan'izao tsy nahomby ny fitanana misy lesoka be ny fitantanana. Ary ny farany dia mazava ho azy fa hisy ny fifantenana ireo foto-drafitrasa ara-toekarena goavana isan'ny faritra tsiraray. Izany hoe ny laharam-pahamehany fatra no apetraka eo ny laharam-pahamehany fanjakana. Ny Obama dia olombavao malagasy ny fomba fijery, ny fomba fitantanana, ny fomba fiasa no mamaritra ny atao hoe olombavao malagasy.